Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ny voatra dia ny voatra tokoa ny fandianana eny ambony ranomasina hatramin'izay nitetezany razambentsika ny ranomasina izay. Taloha mantsy dia zavatra tsy zarizary no hipetrahana dia tonga ny amin'izay toerana tiana aleha. Ny ova endrika mandrakariva ny karazan-tsambo sy ny fomba fampandehanana azy. Zavatra roa nefa no tsy niova velively dia ilay vato fantsika sy ny familiana. Ny vato fantsika mantsy dia alendika any amin'ny lalina tsy hita maso any mba hifahatra amin'ny tany mafy. Mety atopatopany onja ny sambo, fa raha mafy ny tady ka mifahatra tsara ny vato fantsika dia tsy misy tafio-drivotra afa mitondra ny sambo. Naiza misy ianao na velona somatsara na eo ambavahoana ny fahafatesana dia alatsao ny vato fantsika ny fanantenanao eo amin'ilay vato lampy azo antoka indrindra dia Jesosy Kristy. Ny tady dia ireo teny fampanantenana nomen'Andriamanitra izay milentika ka mahatratra ny lalina. Ny fanantenana apetraka eo amin'ny lohantsika izay nanantsika ho vato fantsika ny aina sady mafy no tsy mihetsika. Misy fampanantenana izay mampiorina ny fonontsika an'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 40:9. Asa matahotra na mangofotra ianareo? Misy Andriamanitra afa-tsy izava? Tsy misy vato lampy tsy hitako izany. Eny, vato lampy ny foko Andriamanitra. Hoy ny Salamo 7:9. Ary farany, mba sarotra tokoa ny fiakarany, mahamely mafy koa ny rivo-dozabe. Ny ranobe hitana, ny fefy-tsilo koa, ny lalana malama ho afaka avokoa. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa mampofaza malaina, fartomotrany andro izao. Ery Andriambalo. Isambo piainantsika ety atopatopany onjabe oeny any rano masina toami landrendrika izany alondrano be oky viverase ndrany manjo ny sambo piainantsika ety atopato panionjabe oeny any vondrano masina oami landrendrika izany alondrano be oky viverase ndrany manjo antso Jesosy lay kapiteny izy ihany no anafaka sy aminy izany samomba ho tafitaso aminy lasera anantso
antso jesosy lay kapiteny izy ihany no anafaka tsy aminy zany samomba ho tafitaso aminy lay sera anantso AWR zay lay onjany fanantenana nadia mafiazare reo rivodoza marobe zay alefanilay ratsety dia hazakivire natoaka mamoifo ao misy tokitsa rasariso nadia mafiazare reo rivodoza marobe zay alefanilay ratsety dia hazakivire natoaka mamoifo ao misy tokitsa rasadiso antso jesosy lay kapiteny izy ihany no anafaka tsy aminy zany samomba ho tafitaso aminy lay sera anantso antso jesosy lay kapiteny izy ihany no anafaka tsy amily zany samomba ho tafitaso aminy lay sera anantso ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feony fanantenana. AWR manolotra ho anao feony fanantenana. indray nandeha dia nisy lahantitra anankiray niteny tamina tovolahy anankiray izay handeha hitady ravinahitra any an-tany lavitra. Zao no teny nataony: aza sakanana amin'ny fampanara-nampo ireo filanambany mpahazony tanora ny fanambinana tian'Andriamanitra omenanao. Afatra avy amina olon-kendry izany, mitady fanambinana, mitady fitahiana avokoa ny olona rehetra na iza na iza. Ny fomba ikaroana an'izany angamba no mety tsy mitovy araka ny faharesen-dahatra ny olona tsirairay sy ny finoana ananany. Ny tena katsahan'ny olona fatratra dia ilay fahasambarana vokatry ny fananana fiadanam-po maharitra, izay ny tena katsahan'ny olona rehetra. Tsy vitan'ny vola sy ny fahafinaretana ranofo anefa izay mandalo sy mety manimba ny fahazonan'izany fiadanam-po zany. Asa namba efa nosaintsainao tia andininy anankiray voalaza ao amin'ny soratra masina ity,
Oabolana toko fa 7:17 oabolana toko fa 7:17 zay mivaky tahaka an'izao zay manafina ny fahotany tsy ambinina zay manafina ny fahotany tsy ambinina ny fanambinana avy amin'Andriamanitra no resahany eto de fanambinana mitondra fiadanam-pomaritra mipaka ny mandrakizay mihitsy fa tsy eto amin'ity tany ity ihany. Eto zany Andriamanitra dia milaza mazava ny antony anankiray lehibe zay manakana ny fanambinana tsy ho tonga amin'ny olona anankiray zay manafina ny fahotany tsy ambinina fa zay mitsotra ka mafoy no ahazo famelan-keloka zay mitsotra ka mafoy an'izany fahotana izany no ahazo famelan-keloka dia ny famelan-keloka zay fendohan'ny fanambinana rehetra avy amin'Andriamanitra. Raha misy olona anankiray mahatsiaro hovesaran-keloka dia tsy anana fiadanam-po mihitsy izy. Mbola manana fahotana fenina venao ary mbola manana fahotana tirizina satria tsy foinao venao kanefa mikatsaka fiadanam-po marina avy amin'Andriamanitra. Mila mandray fanapaha-kevitra anao safidy mazava zany ianao. Ity misy tononkalo anankiray zay mety atsikaiky anao ihany manaraka azy eo am-boalohany kanefa arao hatramin'ny farany fa misy lesona natao hamperitreritra tsara antsika ao anatiny ao. Ankafina fa inim-bola zaza arivariva tamin'izay tsaroko fa nisy kilalao iray ankafine minao fa fantatrao andraso ane ho tantaraiko farao mitsoka ny afiny izahay fa mitampo maso kosa misy boka anankiray ilay boka dia nanisa isy ray hatramin'ny 10 fa ny ankizy kely kosa niara-ny afina daholo isa 2 3 nanomboka ny isa dia nirifatra dia lasa dray ilay toerana fiafenako ifo alasan'olo-kafa dia niodikodina ao nijery wow nahita toerana hafakely io satria tao anaty dalina dia nitsofoka dia niditra mba ho amin'ny lalindalina ny famaly ny antsoantso vita vô vita vô vito dia nitady ilay boka io petera io rasoa ao akaiky ny tambo io indrema io ifara ao ambadiky ny vala dia nandroso ny minitra izao no sisa mbola tsy hita fa ireo ny afina amin'ny toerana mahazatra mora hita mora tratra dia tsy nikofokofoka ao fa ao anaty dalina ao dia niaretako ny maimbo sy ny fofona maloto no tapenako ny orona mba tsy ho re mifokofoko sady niafinao ny faly tany an-tsaiko tany hoe ilay boka zay mijaly mipenipenina mitady izao mamitsaka dia miandry dia nanomboka efa leo atsasakadiny ny lasa izao ilay falifaly teo to nanomboka hafahafa ela ilay minitra lasa ora tsy naharitra ao fa nivoaka moramora nifoka rivotra ao dia nitodika anjery tsy nisy ankizy tsony fa indro izao irery notazany korofara ary to manao tantara alibaba comment t'appelles-tu et la police sa voleur hoy rindrema sy petera rirasosiny namany kosa raha osijambo raha mahita ianao ohatray fa niovangala kilalao nanatonao dia mody adala mody hoe tsy nahalala kanefa ny tany an-tsaiko tany na tsiaro menatra aoka izany izao ilay sasan'ny andry mba niafina irery filay boka angany tady ilay boka angany jery tia zaho hoe nireare ho tena fety sady tena nanan-tsaina saingindrisy ny alamaina orinamako malala ny fiainantsika ane notondron'ilay tantara anio dinio ny tenanao sao variana anatin'ny maimbo tsy maharaka lalao sao dia mbola mankafy ro ny toerana mangina mankamamy fahotana dia mahita fifaliana
mikonkonina irery anaty fofona masiso to tsy mahalala akory fa mizotra lalandiso. Tsy mbola tara ndao ialana ilay toeran-dratsy na hatambana. Jereo reo namanao miroso mitady fatratra ny tompo, dia ho tara ve ianao andao hiovy izao dia izao. Amen. Mpanoratra Eki. misaotra ny Eki isika izay nanoratra sy namaky any tononkalo iny. Inoko fa tafitany amintsika indrindra fa isika tanora ny afatra. Andeha averintsika indray ary ilay fanontaniana efa napetratsika teny aloha. Te azo fanambinana na fiadanam-po marina sy maharitra venao. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina hoy ny tenin'Andriamanitra, fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famindrapo. Tsotra zany ny fepetra rehefa vonina ny tsotra amin'Andriamanitra ianao, ary miresaka aminy mivantana mpinoana hoe fantatro fa ratsy ity fahotana ankafiziko ity, kanefa tsy mety ho afaka amin'ilay izy mihitsy aho. Te hiala Tompo, fa afao aho. Dia izao no teny fampanantenana azo antoka avy amin'ilay Andriamanitra tsy mbola nandainga ho anao. Ao amin'ny Jaona 1:5. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena, ary ny marina tsy ao anatitsika. Betsaka ny olona tsy mety diso zany, ary raha misy fahadosoana ny arahana natao aza dia ilay hafa no manana ny fahadosoana fa izy tsy mety diso mihitsy. Mamita tena ny olona tahaka an'izany. Dia izao no toy ny teny, fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. No hoe mahatoky sy marina eto dia mazava tsara fa tsy mandainga izy, azo antoka ny fampanantenana omeny. Dia izao koa ny voalaza ao amin'ny Jaona 5:5. Raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo, raha ny zanaka no anafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Izy no anafaka anao fa tsy ianao. Tsy ho vitanao no afaka amin'ny herin'ny tenanao. Izay fitsoranao amin'izay fotsiny no andrasany dia anafaka anao izy. Andramony ary aza mangatakandro dia ho hitanao fa ho afaka ianao. Amen. Lalao manatonanao ao Jesosy, mata bavabeny vitako, tsy nifanaraka taminy sy traponao, mifona tanteraka aminao. Eno qui sana
AWR téléphone 034 06 797 62. tanora mandray andraikitra mitondra fanantenany. miaraba ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana natokana ho antsika tanora ity. Fifaliana ho anay koa ny miarabanao ray aman-dreny izay mankafy ny miaraka aminay ao anatin'ity fandarana ity. Miaraka aminao eto ny zokinao Eliandre Mitanso. Nofinofitsika rehetra indrindra fa isika tanora izany hoe ahita fahombiazana amin'ny asa atao, amin'ny lafin'ny fanambadiana, amin'ny lafin'ny rehetra mihitsy rehefa vita ny fianarana. Izany rehetra any anefa dia manomboka any amin'ny fiainanao raha mbola kely ianao. Ny fahombiazanao rehefa mitombo ny taonanao dia miankina be dehibe amin'izay fanabiazana raisinao sy hanabiazanao ny tenanao amin'ny fotoana mbola mahakely ny taonanao ao anatin'ny fahazazana sy ny fahatanorana izany. Imbetsaka sika mahita olona izay nibeazina tamin'ny fomba mitovy hatrany amin'ny fahazazany sy ny fahatanorany, kanefa rehefa nitombo ny alehibe izy ireo dia nahita fahombiazana teo amin'ny fiainany sasany, ary tamin'ny lafiny maro mihitsy fa ny sasany kosa indrisy fa tsy tafavoaka mihitsy. Efa notansaina tamintsika teto ireo antony 12 voalohany mahatonga ny tsy fahombiazana eo amin'ny olona anankiray, ary ny ankamaroany dia toe-tsaina avokoa, ny toe-tsaina avokoa. Anisan'izany ny tsy fahazakana ny fanitsiana ataon'ny hafa. Dia manasantsika tanora ary hanaraka tantara anankiray mialohan'ny hidirantsika amin'ny fanomezana torohevitra tsotra mety azo antsika. ekeko tantara nosoratan'ny fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra Zoanitra, Rila ary Nardina. Oay, tsara zany raha tanàna, sofanakaty. Sambatry nareo ry Moli manana toerana tsara be ohatr'izao aty ambanivohitra aty. Eno a, misaotra ny nitosi-dadatolo i aloha nanaiky anaovantsika vakansy ato amin'ity trano be nareo ity. Tena marina. Misaotra ry Moli a, sady mahavatra mihitsy nareo mikarakara an'izao a, na ny ato anatiny na ny any ivelany. Esi, tsy misy fisaorana rehefa mba karakaraina io izay azo atao e. Za koa aza faly be fa nankatianareo tafaraka indray tsika ankizy rehetra. Tsara aloha ny tanàna fa somary lavitra loatra ka tsy nampoziko sahala amin'izao aty. Raha tany Andrenivohitra zao tran'izao reto vao tena tsara. Zao ny tena mahatsara azy ry Tina. Mitokana, ny rivotra madio, tsy mikotaba mibe sy maro, nefa misy izay ilaina rehetra ato anatiny. Zany mihitsy sady madio, azo hitarafana mihitsy le gorodona. Ny tranontsika ny Antananarivo aza tsy madio sy milamina ohatr'izao ko. Ka trano tsy misy petraka ve tsy adio ohatran'izao amin'ny voalohany e. Sa ahoana kiry Moli? Io indray Tina. Rehefa tsy tianao vakansa aty indri dia mandehana mody any amin'ny Tadasineny fa aza ny zavatr'olona kosa no atao salam'izany e. Fa namarihana fotsiny re zany ry zaka fa nareo dako. Andao mijery ny efitrano tsirairay e. Dia avy eo tsika miaraka mikarakara sakafo avizana. Tena hevitra tsara zany any Moli izany. Andao e. Andao e. Aty amin'ny vakansa koa ve ry Moli dia mbola asiana an'izany hoe miaraka ety seroa zany a. Aleo mba samy manao izay tiana atao e. Tsy mety kosa zany ry Tina. Iandry ny sitrapondry zany zay vao hisakafo na amin'ny 3 ariva aza ohatra indri vao andro. Amboaro aty fahazaranga. Manginy zaka fa mahafantatra ny ataoko ahy e. Tsy enona akory ny tenin'ny olona fa be kritika. Saraina ny raharaha dia samy manao ny azy. Tandre maro sao tsy mahavita ny anjarany fotsiny a.
Goay, to tena mikorotana be reto vilia reto izany. Fa nakay zary zareo. Indray tsy nisy napirina mihitsy ny lakozia. Aleo diovina dia alama fa mandreraka mijery an'reto ka avy eo vao manao sakafo. Oay, anga akaiky kely ny tranony rainy koto mpivarotra kitay no tafaverina sady moly. De nazo kitay ve? Ie, ary ambadika varatra riana eny tranony. Ho ateriny amin'ny sarety eo ny kitaytsika rehefa avy eo ka. Ay, azafady fa tokony niaraka tamindry tany fa tsy maintsy namita ny anjara rarahako teto ahy. Itsy maninona e. Tsy mahitra mihitsy mantsy ny vavany tiana raha vao tsy vita ny anjarako. Ohatray, fangandrindray no mamita ny anjara rarahany tiny e. Izy manao an'ireo efa mifampizara ngezay da e. Ka tsy zakako mijery an'reto fa maloto sy mikorotana loatrako. Ay moa anjara ny manao an'reto. Maky andro sakafo koa e. Iandry azy araka ny fahafahany ve vao anasa vilany ankonana loka. Zay indray le tiany iny. Andraso fa ho atsoko izy anao an'ireo fa tsy. Tina! Avindry aty. Vitao aloha ny anjara rarahandry ato an-dakozia. Zay indry vao mitanin'andro. Jerefa moly daholo. Fa inona mampivazavaza amin'ny Marisy eo e? Mitenena mora fa reko tsara. Mba jereo kosa ary tiana fa mbola tsy voasasandry ny vilia sy ny vilany a. Lakozia mbola maloto be. Mbola ho ataoko re io finina amin'ny mahasarotiny amin'ny Marisy eo e. Za vao saika anadio. Nareo azy zao miditra ato indray ko ahoana koa no anaovako an'ireo. Za indray no mena tsiny. Efa adiny roa lasa ireo ny teo. Isy? Tsy niditra tato tiana nanadio. Ka nahoana n'izay indray ny lazaina fa manelingelina tsy avy tandrian'ireo. Mariny zaniko. Ny vavandry maharanitra salaminy antsy raha vao misy tsy mety kely ataonay. Nefa jerety ataondry. Tsy mety anie zao ry tiany e. Fa nga iorery ny zavatra ataoko ry Marisy a. Nareo angambany tsy manan-katao. Za mbola amin'ny telefona sa tianao oreko ny resaka ataoko amin'izany. Zay sasa vilia sy vilany avy rangaka hifanjanana. Samy manan-katao daholo sika rehetra ry tiana. Fa iandry ny sitrapondry ohatr' izao foana zany zay. Zay rehetrarehetra tsy mety ataondry anamarinandry tena daholo. Ohatr'izao foana hoany e. Raha vao mba diso kely rangany olona dia hitarina salan'ireny mpanota matevi-koditra ireny. Ry Marisy moa tsy mba diso fa anjeliko. Ny olona tsy mahita an'izany amiko fa ianao rery ny tena ratsy loha. Be felonana. Sa ahoana ry Moli? Zao reto a. Samy manana fahazaran-dratsy tsika rehetra fa tsisy tanteraka izany e. Ary tokony samy haiko izany daholo. Zany mihitsy. Tsy hitondra fahombiazana ao antsika mihitsy izany tsy fahazakana ny ahitsy izany. Ary izany no tokony ianarana ary tiana. Tsy azoko fa tonga dia tsoroko ny tiany Moli teneniny. Marina mihitsy ny tenin'ny Marisy fa tiana tsy mahazaka ahitsy. Tsy mahazaka tenenina mihitsy fa manamary tena foana. Dia avy eo iny olona mba miteniny marina indray no aratsindry. Zay. Maninona? Zany e. Tsy napoziko Moli mody tsaratsara fanahy io no iteny an'izany. Ay ve ndry ka be tsara vela tsy be ohatr'izao e. Marina mihitsy ny eritreritro. Moli indray mahazo tsiny. Omeo ny profo e. Ohatra fotsiny hoe impiry no miteny amin'ny tiana mba hamerina amin'lohan'ny zavatra nalaina nefa mahita valy foana ndry. Impiry manazava fa tsy azo ibangona volo eo ambony mokety satria be volombolony be io mokety io. Dia lasa sarotra be ny mamafa azy avy eo. Mbola vao mainka ataondry ihany. Sangananao an'izany? Zany e. Tenenina foana tiana mba hamafatongotra rehefa miditra ato an-trano. Jerety tongo ny feno fotaka. Zany. Tsy rara indry mihitsy. Zay tiany atao ihany ny ataony e. Tsy rara indry mihitsy reny zavatra itenenana andry reny. Tsy zakandry mihitsy. Dia avy eo zandray ny lazaindry fa ratsy toetra. Be tsara velatsy. Miaraka amin'ity fanaratsiana rehetra ty any amin'ny olona hafa any. Tsy marina izany ry Molia. Aza manendrikendrika. Zany kosa no iziko. Marina mihitsy izany fa izay zavatra ataondry dia avadiky ndrio izahay foana ny manao azy e. Tsy niteny an'izany ahy e. Ohatray. Iza koa no ilazako an'izany. Mpandainga sy mpampiady izay niteny an'izany tamindry. Ary mareny ny Marisy e.
voavina ray telefonina tamin'ny dadanay sy neninay mitaraina mafy mihitsy o ndry fa ampijaliako aty ampanaovana vakansa aty tereko amafany trano manontolo hoe ifo amin'ny 5 maraina foana isaky ny anjara ndrimy manao sakafo hoe asaiko mamafa ny fotaka be entiny kiraron'ny olona rehetra sy ny sisa tsy voatanisa efa izy mihitsy manao kiraro feno fotaka io pirofo mitohaka amin'ny tendany ga zany ihany za mibaiko fotsiny fa ilozako ny telefona sy miedinediny iranotrano tena marina ve zandry tiana io ry zaka sy marisy ary ny ankizy hafa namarina an'izany zany ve ny teneny dadanareo sy nenareo zany nylesahany ata amin'ny telefona teo e tsy ny teny an'izany kosa e marina mafy tena mpandainga sy mpampiady mihitsy zany dadanay sy teninay nananatra sy mibedy vokatry ny tenindry ry zareo mihitsy tsy mahay mihaino tsara e navatino hafa mihitsy ny resaka nataoko taminy ndry koa aza naratsiny tamikoko sy mino an'izany e dadako sy neniko angika ireny azafady aloha fatapahako ny resaka reo e eniko daholo ny resaka rehetra teo anabaviko raitapo amiko ianao ry tiana ary malahelo ary rehefa misy zavatra mahazo anao misaotra zaka miaro kanefa zao ry tiana malahelo koa rehefa misy tsy mety ataondry akombony ny vavandry mahay miresaka sy mandainga loatra ndry vokatry ty fanamarina tena etsero ty ny mety amindry de mangoronetana de mody fa zoko ny teny an'izany fa zany mihitsy e zavatra zao raha sika ny teny an'izany zange tsy tonga boloka ho tapenambavy nareo tsy mahazaka tenenako zany ndroana andeko ay andraso aloha e tsy zakako andraso aloha marina daholo ny tenin'ny marisy sy moli tamindry teo fa voavy niantso amin'ny telefona teo ny neny niantso amin'ny telefona teo ny neny ny amin'ny fanaratsindrianay indrindra fa moli nefa tsy marina na de ray aza tsisy marina zay zavatra lazaindry ihany raisindrio tsy fitiavana daholo ny zavatra anitsinandry eny zany tiana raha mpiady olona ka ohatra zao foana ve no ataondry isaky ny tenenina tsy zakandry ny filazana ny marina mombandry nefa loza tany raha itsikeran'ny hafa tsy any an-trano tsy aty an-tranon'olona toizana foana ny fahazaran-dratsy roviana vo iove na antitra ary ndry tsy iova raha izao no ataondry marina mihitsy zany tsy ny teny azany ao ay nareo menakavony tsy mahay mandray resaka tsy mahay ahoana za foana ny diso hita fa diso ndry fatatra ny any tsy fitiavanareo ay maninona zao ny namako ny tsy mba miteny ah ohatra zany mihitsy afa ny taloha ortiana mba mieritrereta rehefa zany no mitranga amin'ny fiainandry rehefa ny olona zay ny tsy miteny tsy manitotsony rehefa misy tsy mety ataonao fa mandokandokanao foana satria zay notadiavinao de mieritrereta mandiny tena lalina fa ratsy zany tsy te hiady amindry ny olona de aleony mangina tsara vela tsy hita holy amiko zany andray afaparaka arak'izany resaka zany ry tiana de mifona raha misy ratsy nataoko tamindry za ihany koa kifa tsy marisy rery fa zao koa tianay ndry matoa zay miteny hoe misy rovotra na misy maloto ny akanjony tiana zany oa tsy aleo ve zasana de zairina toy izay avela emaimbo sy ampitanjaka andrieny ny farany zany mihitsy akia toetra ratsy ny tsy fahazakana fa ny tsy ny hafa ry tiana tsy hitondra andrio amin'ny tsara mihitsy zany fa vo maika aza andetika ny fiainandry zany mihitsy ko tsy aleo ve elana ry tiana de ny zao betsaka ny aiky ny olona manao an'izany fa tsara no mifanitsy amin'ny mpahalemem-panahy mamotika ny tena tsy kelikely io fahazarany ratsy tsy azo ahitsy io ry reto satria lasa tsy fantatra o tsony ny toetra ratsy ainanao zay ataonao foana ny verinao fa mety sy tsara nefa ny fanohatra amin'izany ny tena marina de avelan'ny olona eo marina mihitsy zany
fa raha tsy elany io a dia ianao ny simba ny voalohany lasa tsy maty hiara-monina ianao ary tsy hitondra fandrosoana sy fahombiazana eo amin'ny fiainana na oviana na oviana io fahazarany ratsy tsy azo ahitsy oritiana zany mihitsy akia aleo manaiky iova ho amin'ny tsary e tena mandray lesona mihitsy ary reto misaotra antsika rehetra fa raha tiana nahita fahombiazana amin'ny fiainana dia aleo enona ary ekena ny fanitsiany hafa na dia mangiry firy azy indraindray mba hanitsiana ny fiainana reto marina mihitsy zany ry Marisy a mafy aloha ianao an'izany fa rehefa irianao ny iova dia ampian'Andriamanitra ianao hiala amin'izany toetra ratsy izany dia tena ho afaka tokoa zany mihitsy ary andeha ngatiana maty aye marary aye odia atsoina zany dada hitsenandry tiana tabatongotra e atsoina ve zany dada hitsenandrio a natao hakana lesony reny tantara reny ry zandrisany inoko fa samy nandray lesona avy amin'izany isika samy manana ny tandrify azy raha misy toetra ratsy na fahazaran-dratsy hitan'ny afy eo amintsika ary misy olona sa manometsiny atsika na manitsiny tsy mety ataotsika dia matetika tsy zaka izany na marina aza ilay fanitsiana atao dia tsy zaka izany matetika amin'ny maha-olona atsika tsy vitsika io ireo olona izay miezaka mametsiny ny hafa amin'ny fahalemena izay mbola ananany mba hahafahany manafina ny azy misy antony maro ny manosika ny olona anankiray hikritika na haniny olona anankiray mety ho namany zany mety ho mpiara-mianatra aminy mety ho mpiara-miasa mety ho mpiara-mivavaka mety ho mpiara-monina mety ho mpiray-tam-po miara-monina ao an-trano ao ary ny fahita rehefa mifankahazo am-po ny olona anankiroa dia lasa tsy mifampitsitsy fitenenana toetra izay tokony hialantsika izany misy ireo olona izay manitsy ny hafa manitsy ny namany no ny fitiavany hanitsy ny tsy mety ataony sao hanimba ilay namany zany na hanimba ny asany ao indray ireo manao an'izany no ny fankahalananao na mety na tsy mety ataonao zao anefa na marina na diso ny faniniana ataon'ny hafa aminao na inona toetsena manosika azy dia azonao atao ny mandray an'izany ho fanatsarana ny asanao na ny fiainanao manaraka izany dia zao tsarovy fa na aiza alianao dia tsy maintsy isy foana ny olona tia manao an'izay faniniana izay manao kritika anao izay amin'ny asa ataonao na ny fiainanao efa tokony ho vonona amin'izany ianao ary fahatelo dia zao aza atao olana izany satria tsy misy olona tanteraka izay tsy manao fahadisoana na ray aza fa izay tsy vonona ny voatra no vomafy eo amin'ny fiainany ity anefa ny tena olana rehefa tsy tianao na tsy zakanao ny mandray fanitsiana na faniniana tao aminao dia mety tsisy olona ilaza aminao ny tsy mety ataonao tsony kanefa tsy hahasoanao zany tsy afaka mivoatra ny olona tsy mahazaka na tsy mety handray mihitsy ny fanitsiana na ny filazana ny tsy mety ataony mahasoa ny kritika na ny faniniana atao amin'ny tena amin'ny ankapobeny raha raisina amin'ny lafitsarany hanatsarana ny asa na ny fiainana izany hanampy ianao amin'ny fanaovanao fanombanana antsoina hoe auto-évaluation koa eo amin'ny fiainanao sy ny asanao amin'ny fandraisana ampitiavana ireny faniniana na fanitsiana izay atao aminao reny ilayntsika koa nefa ny mianatra ny milaza ny tsy mety ataon'ny hafa na mianatra ny manao kritika amin'ny hafa na marina aza mantsy ny zavatra lazainao dia mety hanafitohina ny hafa zany raha tsy ataonao ampahendrena sy ampitiavana ary amin'ny fotoana mety reto ary misy torohevitra mety hanampy ianao rehefa ilaza ny tsy mety ataon'ny hafa ianao voalohany lazao aloha izay tsara vitany makasika an'ilay zavatra ho resahanao aminy lazao aloha izay tsara vitany
mielony ilazanao ny tsy mety ataony. Faharoa, raha toa ka resaka mahakasika ny asa ilay fanitsiana tianao atao na faniniana izay andraisantsika azy, dia ny asa ataony ary izay ihany ny tokony antefan'ny fanitsiana ataonao fa tsy izy. Aza miditra amin'ny fiainany manokana, ny asa ihany resahana. Ilana fifehezantena sy fanazarantena mihitsy izay, mampisaraka ny fiainan'ilay olona manokana sy ny asany. Fahatelo, aza manometsy ny olona eo mason'ny olo-kafa, satria na ianao aza tsy mahazaka an'izany. Faefatra, ataovy izay atsapany fa fitiavana no manosika anao hilaza na hanitsy ny tsy mety ataony, indrindra moa raha mahakasika ny toetra izany. Fahadimy, aza milaza ny tsy mety ataon'ny hafa raha mbola ao anatin'ny fahatezerana na ianao na ilay olona iresahanao. Andraso ho tony tsara na ianao na izy, aoka ho tony tsara mba hahafahanareo miresaka amin'ny saina mandanjalanja izay tsy mikendry afa-tsy izay asoa ny andaniny sy ny ankilany, satria fantatsika fa misy olona mikendry ny fahitana zavatra tsy mety mba andranitana ady. Tsy izany anefa ny toe-tsaina tokony anosika antsika. Fahenina, fadio ny manometsy ny olona amin'ny zavatra mbola mahadiso anao, satria tsy iaino anao mihitsy izy, ianao aza mbola miaina amin'ny zavatra hanomezanao tsiny azy. Noesantsika teo fa misy olona manarona ny fahadisoany amin'ny alalan'ny fanomezana tsiny ny olona izay manao tahaka an'izany koa. Ka fadio mihitsy, fadio ny manometsy ny olona amin'ny zavatra mbola mahadiso anao. Fa ady no efa ran'izany, mora ary mahafaly ny olona kokoa ny mandray fanitsiana na faniniana avy amin'ny olona anankiray izay efa miaina amin'ny zavatra hananarany ny hafa, nanomezany torohevitra ny hafa. Fafito, matetika dia mora amin'ny olona ny mandray fanitsiana ataon'ny olona izay fantany fa tsy mikatsaka afa-tsy izay asoa azy, ary manana traikefa noho izy mahakasika ilay antondresaka. Favalo, aza mitoriteny fa miresaha, aza manao kabary tsy azo valiana fa resaka atao. Esory eo an-tsainao ny hevitra efa mibahana melo mahakasika an'ilay olona sy ny faniniana tianao atao aminy na ny asany. Misy torohevitra tsotra ity: aleo manomboka ny resaka atao amin'ny fametrahana fanontaniana izay mora valiana, dia avelao ilay olona mba hanazava ny heviny malalaka tsara milohany ilazanao ny fanitsiana na fananarana na faniniana kritika tianao atao aminy. Ilainao mantsy ny miaino tsara ny heviny mahakasika ilay zavatra tianao resahana mba hahafahanao mahafantatra tsara ny tokony holazainao azy. Ary farany kanefa tsy ny kely indrindra, araka nefa mahazatra antsika eto, milohany iresahanao, milohany ampiaranao an'ireo rehetrareo, dia andramo fa tena mahomby ny mametraka an'izany amin'Andriamanitra. Fa izy no hanome fahendrenanao ny amin'ny fomba iresahanao sy hahatonga an'ilay olona handray tsara ny zavatra holazainao azy. Aka ohatra isika ao amin'ny Baiboly, irahantsika malala ny fahotana lehibe nataon'i Davida. Sady novonoiny ilay olona no nalain'ny vadiny, dia naniraka ny natana mpaminany Andriamanitra mba hananatra ny Davida ary hatonga ny Davida hibebaka. Azonao vakiana izany ao amin'ny Samoela faharoa toko 12. Lohatenin'izany toko izany dia manao hoe nibebahan'i Davida rehefa nanary Natana ary nahafahany any Raba. Naka ohatra Natana mba hahatonga saina any Davida. Dia ho vakiantsika mihitsy Samoela faharoa toko 12:1. Ary Jehovah naniraka ny Natana haka ao amin'ny Davida, dia tonga tao aminy izy ka nanao taminy hoe: nisy olona roa lahy tao an-tanàna anankiray, ny iray manan-karena, ny iray malahelo. Ilay nanan-karena nanana ondry amanosy sy omby betsaka, fa ilay malahelo kosa
tsy nanana na inona fa tsy zanak'ondry vavy kely iray monja zay novidiny ary nikolokoloiny tsara io ka nitombo teo aminy sy ny zanany fa tamin'ny anykelindra lehilahy no ny nanany ary tamin'ny kapokany no nysotrony sady nitrotroiny teo atratran'izy ka natoiny toy ny zanany vavy ary nisy vahiny tonga tao amin'ilay manan-karena nefa niondriny amin'ny manosiny sy ny ombony no tsitsiny ka tsy nangalany atao nahandro mo an'ilay vahiny tonga tao aminy fa ny zanak'ondry vavy n'ilay mahantra kosa no nalainy ka dia nataony nahandro mo an'ilay olona tonga tao aminy dia nirehitra mafy ny fahatezeran'i Davida rehefa nandrehan'izany ka hoy izy tamin'ny Natana raha velona koa Jehova tsy maintsy atao maty izay olona nanao an'izany ary ilay zanak'ondry vavy tsy maintsy honerany efatreny noho ny nanaovan'izany zavatra izany sy noho ny tsy namindrany fo dia hoy Natana tamin'i Davida ianao any io olona ratsy fanahy io e izao no lazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely izaho nanositra anao ho mpanjakan'Israely ka namonjy anao afaka tamin'ny tanany Saoly nomeko anao ny tranon'ny tomponao sy ny vadin'ny tomponao handefimandrinao ary nomeko anao koa ny firenen'Israely sy Joda ary mbola tsy ampy anao izany dia ho nomeko bebe koa ianao koa nahoany ianao no nanamavo ny teny Jehova ka nanao izay ratsy eo imasony ho rietita nasianao sabatra ary ny vadiny nalainao vadiny dia dingantsika ry amin'ny 17 dia hoy Davida tamin'ny Natana efa nanota tamin'i Jehova aho ary kosa Natana tamin'i Davida Jehova efa nanaisitra ny heloka aho ka tsy ho faty ianao jereo tsara ny fahendrena nananany Natana rehefa nananatra any Davida na ny medisiny any Davida ary ny vokany no ahitantsika fa naomby ilay fomba nampiasainy hoentina mananatra any Davida nampibebaka any Davida izany moa ve ny fanitsiana ataonao ny hafa mitondra azy ho amin'ny fibebahana mahatonga azy ho afaka manitsy ny tsy mety ataony ary natonga azy hibebaka amin'Andriamanitra mihitsy hinoko fa misy ho saintsaintsika zay torohevitra tsotra ny menantsika izay fa dia manao mandra-peonao manaraka indray ny zokinao Elion Andriamitanso faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy izay indray ny lohateny lesitsika amin'ity anio ity miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso dia manasanao ary hamaka avy hatrany izay voalazo amin'ny Exodosy 4:9 ka hatramin'ny 5 izay mirakitra n'izany fanekena izany Exodosy 4:9 ka hatramin'ny 5 ary hoy Jehova tamin'i Mosesy ankehitriny ho hitanao izay ataoko amin'ny Farao fa ny tanako mahery no andefasany azy ary ny tanako mahery no androahany azy amin'ny taniny izany hoe andefasana ny zanak'Israely androahana ny zanak'Israely hiala ao Egipta izany 12 ary Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe izaho no Jehova ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy toa no nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba fa ny anarako hoe Jehova tsy mbola nahafantarany ahy ary naoriko taminy koa ny fanekeko hanomezako azy ny tany Kanana dia ny tany fivahininy izay efa nivahininy ary koa izaho efa nandre ny fitaraina ny zanak'Israely izay ampanompoiny ny Egiptianina ka dia tsaroko ny fanekeko koa lazao amin'ny zanak'Israely hoe izaho ny Jehova
ary hitondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaoviny Egiptianina anareo aho ka anafaka anareo amin'ny fanompoana azy ary sandry ahinjitra sy fitsarana lehibe no hamonjeko anareo dia alaiko ahy ianareo ho oloko ary ho Andriamanitrareo aho dia ho fantatrareo fa izaho ny Jehovah Andriamanitrareo izay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaoviny Egiptianina anareo ary izaho ampiditra anareo any amin'ny tany izay nananganako tanàna omenan'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba dia omeko olovanareo izany izaho no Jehovah. Raha vao marika aho hatrany hatrany dia Jehovah mihitsy no mametraka an'ilay fanekena. Tsy no izay nataontsika olombelona, tsy no izay nataon'i Mosesy, na ny nataon'i Abrahama, na koa ny nataon'i Noa, na ny nataon'ireo olon'Andriamanitra hafa voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, na koa ny nataontsika. Tsy tamin'ny fahaizana maha-olombelona hoentina mandresy lahatra an'Andriamanitra akory no nahatonga an'Andriamanitra hanao fanekena. Fa fitiavan'Andriamanitra mahadiodio atsika olombelona. Izany hoe fahasoavana izany ilay fanekena. Fa dia miankina amin'izay mandray azy sy ny fankatoavana izay fepetra napetrак'Andriamanitra ao anatin'ilay fanekena ny fahatanterahany ireo fitahiana voatonona rehetra ao anatiny. Inona ny fanekena resahan'i Jehovah eto? Raha narahanao tsara ny vaky teny teo. Manasanao nge hijery izay voalaza amin'ny Genesis 12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo hoe Genesis 12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo izay ahitanao fa fanamafisana ny fanekena nataony tamin'ny Abrahama no resahan'i Jehovah amin'ny Mosesy eto. 2 taona mahery ny elan'elan'izany kanefa dia miazona ny fanekena foana Jehovah. Ovakitsika ary Genesis 12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao, ny tranony rainao, hankany amin'ny tany izay asehoko anao, dia tonganao firenena lehibe aho, sady hitay anao sy halehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao. Ary hita izay manisy soa anao aho, fa hanozona izay manozona anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tsy pio ilay teny hoe ahatonga anao firenena lehibe aho. Eny anatanteraka ny teny fikasany amin'ny taranaki Abrahama tokoa Andriamanitra, dia ny zanak'Israely izany. Ary izay no ifandraisan'ilay fanafahana ny zanak'Israely niala tao Egipta, satria tsy ho tonga ny Kanaana izy ireo raha tsy esorina amin'ny fanandevozana tao Egipta. Izany hoe tsy ho tanteraka izany ilay fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama 2 taona mahery talohan'izao raha tsy ahafahana tao Egipta ny zanak'Israely. Taorianan'ny fanafahana azy ireo moa dia nandray ny fanekena tao Sinay ny zanak'Israely, izay nomena tao anatin'ny tontolo-kevitra ny fanafahana tamin'ny fanompoana, dia ny fanompoana mafy nandritra ny 400 taona mahery tao Egipta izany. Mario tsara fa tsy fanafahana ara-nofo fotsiny ny fanafahana tao Egipta, fa fanafahana ara-panahy, satria noterena hanompo ankolaka andriamanin-kafa izy ireo tao. Ary dia mandika ilay voalaza ny didin'Andriamanitra amin'ny Exodus 20:7 anie izany hoe aza manan'andriamanin-kafa fa izao ihany, ka dia no ahafahan'Andriamanitra izy ireo mba ahafahany manompo an'Andriamanitra irery, ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Fahasoavana izany nanantitrantitra tamin'ny fomba maro samihafa an'ireo zavatra nisongadina tamin'ny fanekena natao tamin'ny Abrahama ity fanekena ity, araka ny fandraisantsika teo. Milaza amintsika fa tsy mivadika amin'ny fanekena nataony Andriamanitra, na firy taona lasa aza nanaovany an'izany, ary tiana ho antitranterina izany. Tsy voafetra ny fotoana raha teo moa ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Misy mpiaino manontany anay hoe
nahoana no averimberinao foana le hoe Andriamanitra namorona sy namonjy antsika fa tsy hoe Andriamanitra fotsiny. Tsotra ny valiny. Aleo faritana mazava satria misy dia misy engeny Andriamanitra hafa. Araka ny voalazo amin'ny didy 10 efa nivakitsika teo amin'ny Exodosy 20:2 misy dia misy ny Andriamanitra hafa kanefa samy Andriamanitra no anonona azy. Atsaroantsika angamba Jesosy rehefa nampianatra ny mpianany hivavaka dia nifaritany tsara hoe rainay izay any an-danitra. Misy antony matoa no tsy pihany mihitsy hoe any an-danitra fa tsy hoe rainay fotsiny na koa hoe Andriamanitra fotsiny. Misy heviny izany ary tokony ho arahantsika amin'ny fomba tsotra fotsiny ihany koa. Mario tsara izay voalazo amin'ny Genesis 17:7 sy 8. Izay nanaovan'Andriamanitra fanekena fanamafisana tamin'ny Abrahama ary nanovan'ny anarany hoe Abrahama moa tamin'izay fotoana izay. Izao no vakitsika amin'ny Genesis 17:7 ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba mitaranaka ao mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao aho. Andriamanitra mihitsy manao fanekena amin'ny tenany. 5 ary omeko anao sy ny taranaka ao any aorianao ny tany fievahininao dia ny tany Kanana rehetra ho fananana mandrakizay. Verin'indroa le eto hoe mandrakizay, fanekena mandrakizay, fananana mandrakizay ary ho Andriamaniny aho. Dia tsarovy le teny fikasana hoe raha ny Kristy ianareo dia taranaka Abrahama koa. Arak'izany dia natao ho asy ianao koa izany ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Ary eto dia fanamafisana an'izany ho fanatanterahana an'izany no naseho tamin'ny Mosesy. Tsy fanekena vaovao loatra izany ny fanekena natao tamin'ny Mosesy fa fanamafisana izay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Kanefa moa ny fahatanterahany ireny teny fampanantenana ireny, ireny fitahiana lehibe notonono ny vavan'Andriamanitra ireny dia miankina hatrany amin'ny fankatoavantsika na tsia izay voarakitra ao anatin'ilay fepetra. Eto am-pamaranana dia mario tsara ny filaharan'ny toe-javatra niseho. Namonjy ny zanak'Israely aloha Jehova, navoaka ny tao Egipta, vao nanome ny lalàny ho tandreman'izy ireo. Ary dia mitombona koa izany ho an'ny filazantsara ho antsika amin'izao fotoana izao, mamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotana aloha izy, ary aorianan'izay dia mamelona manao izay atonga an'ilay lalàna ho lasa ho fiainantsika. Ary eo ambany fitarian'ny fanahy masina hatrany omeny antsika ny hery ahatanteraka an'izany, na ny fikasana na ny fanaovana tanteraka ny sitrapony dia izy ny manao an'izany, ny fanekenan'izany na tsino anjarantsika. Efa tena hamorain'Andriamanitra ange famonjenantsika handovana ny fiainana mandrakizay fa ny safiditsika sisa. Ka dia manao antso amiko sy aminao Andriamanitra, hatoky azy, hatoky ny fanekena nataony ary hanao ny anjarantsika amin'ny alalan'ny fankatoavana. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.